Iakatra 20% ny vidiny herinaratra ho an'ireo orinasa sy indostria mpanjifa ny JIRAMA mampiasa tanjaka ambony sy tanjaka tonony na haute et moyenne tension manomboka amin'ny taona ho avy. Iakatra 40% kosa izany amin'ny 2 taona manaraka. Tsy ho voakasika ity fiakaran'ny vidiny herinaratra ity kosa ireo mpanjifa ny tanjaka herinaratra ambany basse tension toy ny tokantrano sy ny orinasa madinika sy salatsalany. Nankataovy ny filakevitry ny minisitra Omaly Alarbi ity fisondrotana ity taorian'ny fifampiresahana efa natao araka tamin'ireo vondrony mpandrahara ratsy miankina tahaka ny vondrony mpandrahara eto Madagasikara na ny GEM sy ny syndicat indostria eto Madagasikara na ny SIM raha ny voalaza ny tatitry ny filakevitry ny minisitra Omaly Alarbi hatrany. Nahazo tale Général vaovao ny fandraharahana ny fonja voatendry tamin'ny filakevitry minisitra Omaly isahany toeran'io Isakina Mohamad Voulazara. Izy arak'izany no andimby any Arsène Ralson izay nisahana izany andraikitra izany teo aloha. Maro ireo andraikitra efa notazominy alohan'izao fanendreny izao. Ny taona 2024 dia voatendry ho directeur des réformes pénitentiaires izy. Ny alohan'izay dia tale medidiny fandraharahana ny fonja ny taona 2024. Niakatra fampanoavana androany alakamisy ireo folo-lahy izay voalaza ny zandary fa nanakirotana tamin'ny fihetsiketsehana fitakiana momba ny olona ny fahatapahan-jiro teny Ambohipo raha nambarany avy eo amin'ny sampana fikarohana ny Elkabevava eny fiadanana. Fanimbana fananan'olona sy fandratrana mpitandro ny filaminana no anisany vesatra iampangana azy ireo. Raha ny tatitra hatrany ny aliny alatsinainy teo moa no voasambotry ny zandary izy ireo nandritry ny hetsika teny Ambohipo. Polisy malagasy iray no nivoaka ho mpianatra mendrika indrindra tamin'ireo mpiray andiany taminy nanaraka fiofanana teo anivon'ny sekoly iraisam-pirenena ho fanofanana ny polisy judisiaire tatsy Djibouti. Tsy izy izany fa hianjara tiavina tsy ho rira zakanirina. Fiofanana mahakasika ny fanadihadiana sy ny heloka anabaka moa no narahany tao amin'ity sekoly ambon'ity firenena misa 12 izay ahitana polisy sy zandary no niofana niaraka taminy ny voalohany volana septambra hatramin'ny 17 oktobra teo. Eo amin'ny larana fa 7 no misy a Madagasikara raha ny filarana vaovao navoaka ny Fédération iraisam-pirenena ny baolina kitra na ny FIFA androany alakamisy ny emitra toerana iray ny Barea voasongy ny Comore izay eo amin'ny larana fa 9 ankehitriny. Nandingana toerana folobe zao i Comore ho a Madagasikara dia tsy mitsaha miemitra ny toerana misy azy. Larana fa 9 no nisy any Madagasikara ny volana septambra teo raha toa ka fa 10 no nisy azy ny volana jolay lasa teo. I Argentina no mitana ny larana voalohany fa Frantsa kosa no larana faharoa ary Espagne no eo amin'ny larana fahatelo.